Loatra ny araba indray tompoko lasy tompoko vavy a faly miona amintsika rehetra izay mpanaraka ny fandarana zoiteny a ny atokantrano any a amin'izao alina izao a ny fandarana zoiteny moa dia fandarana ho an'ny fanehoan-kevitra ary ao anatin'ny fahalalahana tanteraka ao anatin'ny zo iteny tanteraka no anatanterantsika an'izay fandarana izay manana vahintsika amin'ity alina ity atsy izany fa Andriamatoa Ralainirina Marcel izy moa dia légaliste de Madagascar sady mpikambana ihany koa eo anivony antoko kitana mba manana ny fanehoan-keviny ihany koa izy manoloana ny raharaham-pirenena tonga soa ary misaotra betsaka anao a tonga soa eto amin'ny fandarana zo iteny tompoko. Faly miarabanao iaza ary faly koa miaraban'ny mpanaraka sy tapaka le fandarana eto amin'ny zo iteny misaotra betsaka tompoko. Eny ary vao mitena légaliste de Madagascar dia hoe mpiaro ny ara-dalàna pomba ny ara-dalàna izay no re matetika moa ao anatin'izay rehetra izay ny fanontaniana petrako amin'ny voalohany Andriamatoa Ralainirina dia ny hoe Madagasikara nisy fanovana fitondrana teto amin'izao fotoana izao ary raha ny zava-misy dia mbola ao anatin'ny ara-dalàna sika izao na niova aza ny mpitondra firenena. Ahoana ny fahitanao lay fanovana nentin'ny tanora nentin'ny vahoaka malagasy teto amin'ny firenena ka nahatonga antsika manana an'izao mpitondra vaovao zao. Misaotra betsaka nameraka andray fanontaniana zay inia tsy ny tenina ela be zay fa misy fahibolana mahery ny sy fanovana teto fa zay tsy niresaka mihitsy aloha nandinika tsara na makafaka tsara hoe ina ny tena zava-misy ohatry zareo makaira ty firenena ty fa nandrabatra rehefa tena nandinika anay zany dia nahita fa fanjakana na alaina tamin'ny tsy ara-dalàna zavatra mitsangana coup d'état zao zay nao resara coup d'état zany hoe schéma 2009 ioverina de schéma 2025 ty zany hoe mpanonga-panjakana zany a tamin'ny 2009 a de rajoela nonga-panjakana tamin'ny 2009 saka tamin'ny maramila dia nisorony aby nina moa zany ny olo bahoidy rehetra manontolo fa tamin'ty remade ty a ny président républicain nisorony zalahy zany hoe i zany tsy nanala ny olo bahoidy fa coup d'état io satria misy maramila nandray anjara tamin'ny fanonganam-panjakana. Asika firenena démocratique firenena républicaine tokony ho lalana fifidianana angalana fahefana eto zany hoe zay le hoe andaotsika hanao normation démocratique zany hoe état de droit et bonne gouvernance zany hoe amin'ny alalany fifidianana zany angalana fahefana eto fa tsy amin'ny alalana fidinan-dalambe na amin'ny alalany ramandriaka na amin'ny alalana basy angalana fahefana eto. Coup d'état ozy izy ianao a ny zava-nisy raha tsy hivitsika tsara dia rehefa niala teto Madagasikara ny filoha teo aloha Andry Rajoelina dia constateny teo anivony fitsarana avy momba lalam-pandrenana ny fahabanga-toerany ary tao anatin'izay no nanendrena ny colonel Michael hitondra ny tany sy ny firenena ary tsy nivoaka ny lalam-pandrenana antsika amin'izao fotoana izao. Ahoana ny anazavanao an'izay fa maha coup d'état ny zava-misy amin'izao fotoana izao? Ny zavatra mitranga mbola i coup d'état io a efa hita hoe ino mialany salamy tamin'ny 2009 koa dia ino mialany le coup d'état tsy toraka zay koa ty zany hoe i Andry Rajoelina efa nalala fa isanongana izy matoy sy nipiraka teny an-trano ntsony fa nipiraka teny am-biloha zany hoe mahamoramora ny elefana ary natokany Andry Rajoelina niala teto dia fiarovany ainy samy mitondra valamana tamin'ny 2009 zany hoe eto amintsika eto a moramora le fanonganam-panjakana hany zany a dia le président république mipiraka toetra amin'izay a nongapotsiny ohatra tamin'ny 2009 a amiko nako refitrano satria mitovy io rehefa niangara teny amin'ny semgama ny isondro officier dia hoe misy ora teo anao dia niala le semgama dia ino zavatra nitranga korotana le fiarovana ny président république dia raha valomanina rery izy apiraka teny avoloha satria tsisy niambina tsony izy dia ny vahoaka maro be malagasy niambina azy teny ny vahoaka Antananarivo fa rehefa nampatondro labasy la soketa da teny amboniny avoloha dia natavitra dia nilefa izy iny filefana iny fiarovany ainy azy koa nazony Andry Rajoelina ty zany hoe rehefa niteny ny filohan'ny fanavarotsika miteny zao
any am'kanjo no miteny efa eto aby anay zao ary reo mbola novelany zao hamafis tonga avaty anao namanay fa maro anay ato ary re mbola any amreo any am'kany manapatahaka anay zao koa tena reo mbola novelany midi any am'kamby tena tao sa président république izy rery tavela teo ino ary nataoneo raha soloma mirongony izy mamitoky nipetraka eo farany lefa izy niaro ny ainy izy zany zay natoko anazy teo fa mbola eo aby ny andrim-panjakana zany hoe izy sy nanao démission zay zavatra ndraka tamin'ny fotoana iny fa ny zavatra nisy mbola teo ny premier ministre zay niteny reny majorité parlementaire mbola mipetraka teo mbola mipetraka ny président de la république anane reny premier ministre io mbola eo mbola lony bofidy nametraka azy teo tia mbola misy fanjakana eto ary le ministre mbola teo aby zany hoe nisy ministre reo zany efa zany hoe mampandeha raha fotsiny akamarony zay nanaovany fitoranasika miteny zao passation ianao hoe tsy mahita hoe ny fahalemeny lay fitondrana zay tsy atao hoe tsy nanana légitimité mihitsy ny fitondrana Andry Rajoelina rehefa nanao amboletra nitsofoka nakany amin'ilay fifidianana ary izy rery no ataontsika hoe candidat teo moa zany ny rehetra ny sitona ny ampifidy azy sy ny rehetra aveo lany de rehefa lany de hitatsika fa tsy nisy roa taona akory de rava le fitondrana Andry Rajoelina ianao ve tsy mahita fa hoe rehefa any anatina hoe alatra zay koa hoe alatra satria zay ny lazay ny mpanao politika maro samihafa ohatran'izay koa tsy inona tamin'ny taona 5 rehefa nanao ny fifidianana hoe tsy lany akory ny ino ty ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana dia ny forcena napetraka teo amin'le fitondrana ihany tsy ela de miongana ihany koa tao anatin'izay rehetra izay ianao ve tsy mihita rehefa ratsy fototra le fitondrana de miongana ho azy zao ny zavatra mitranga zavatra mitranga reo crise politique lomolony politique zany hoe teto Madagasikara teo tamin'izay zany tao anatin'ny 20 taona aloha de nisy coup d'état intelo mifanesy teto 16 ans ary io 16 ans io coup d'état intelo mifanesy io de mpanonga-panjakana aby nitora teto 2009 ngiahy Andry Rajoelina nonga-panjakana teto niaraka tamin'ny Romaramila sy ireo mpana politika zay niara-resy tamin'ny frantsay nonga-panjakana teto nongana de 2013 poudre Ratoromampianina nisy fidianana teto amin'ny 2013 Ratoromampianina de lany teto amin'ny 2013 de mbola mpanonga-panjakana ihany satria anisan'le olona efatra amby zato condamné comité national fa mpanonga-panjakana Ratoromampianina ary zay nahirana Ratoromampianina teto ampitonany tonga 2018 niara de nongorana Ratoromampianina tamin'ny alalany centre député tonga 2018 de zavatra nitanganay niverina ndray mandeha le mpanonga-panjakana tamin'ny 2009 niverina toranay tamin'ny 2018 de zao tsika miteny zao niara le mpanonga-panjakana mbola mitakoa le mpanonga-panjakana zany hoe hita mihitsy zany fa ataotsika fomba fanao ataon'ny firena ty ny fanonganam-panjakana atao zany hoe karaza fatao eto sy hitao fahazarana eto samy nana hitako soa azay mapotika ny firenena reo hoe coup d'état foana nyverimberina sady le fototry le politika mihitsy lefa lomorina be andre mato lay nirina satria zao mantsy mahatonga amin'ny tena an'izany hoe samy manao zay ataony ny mpanao politika atongavana eo amin'ilay 16 na hoe ahoana ny fomba fotsiny zao atonga na filoha-pirenena rehefa tonga eo amin'le filoha-pirenena na tonga kisendrasendra eo amin'le filoha-pirenena ihany koa tsy nanana fototra politika tsy voataiza ara politika tonga eo vao mahita hoe inona amin'izay ara ny tokony atao normal raha tsy mahita vahaolana rehefa tsisy vahaolana mahantra le firenena ka ny malagasy rehefa mahantra ny firenena misy anao tsy le fiteny malagasy hoe tafahoatra ny kapoka mosa feno ny kapoka rehefa feno ny kapoka de reny ny afarany zavatra mitranga ohatran'izao e mbola benoko ny mandeha ty ataony gasy fanao ny manonga-panjakana zany hoe rehefa misy olona midina eny an-dalambe olona vitimidina eny an-dalambe de miongana amin'ny président de république zay ary ny zavatra misy zay lazaiko anao tamin'ny voalohany tary zay lonolony politique io ary raha mitena hoe coup d'état io ataony i Mikael io zany raha mitenina fotony hoe be miteny hoe tsy coup d'état io za manontany ena fotony hoe taiza moa nisy fokotany
na distrika na commune na Andrasabato tamin'ny fividianana ny fitara eo tsisy an'izany iny fa tonga de entiny reny fotsiny le fahefana satria ny olom-boafidy ny fotsiny démocratie tsisy olom-boafidy any zao ka ny olom-boafidy eo anivon'ny antenimera-pirenena ny olom-boafidy eo anivon'ny antenimera-ndoolona zay niara-dia tamin'le filoanam-baranao fanahongana am'izao fotoana izao dia manaiky tsara mihitsy an'izao fitondrana zao ary milaza aza fa hoe anohana vonona iara-iasa am'izao fitondrana zao ohatra tsy adino zay a zao le fana zay zany le politika malagasy zay politika gasy zany zay le manahirana be mpanavana politika hoe taiza ty to ambony tany ty moa teto amy firenena to ambony tany ty nisy an'izany hoe anao président de république mana majorité amin'ny assemblée nationale mahatonga ananana majorité anaty assemblée nationale any sia hanabalizy zany hoe mba hiariny ny président de république fa zao a tamin'ny teny mandeha ty ny député ndray a ny manonga anazy tena grave député fotsiny député namany député namany député napetraka hoe taizao nahita zany fanaovana politika ohatran'izany zay ambony tany zay fanaovana politika ka efa mampitombotsomba oaka kosa izy tena tombotsony manahira anazy fa tana fotikevitra le olona zay nangatena mfm fotikevitra doroany faharoa de zao tereo tamin'ny endra doromampianina président de république zao hoe reto no ataoko hiaraka amiko hiara-hiasa amiko terena premier ministre terena ministre de re olona ndray no mifanenina amilatsaka aminy amin'ny fividianana zay fanaovana politika malagasy ka zay ny mahatonga atsika zany a miteraka an'izao problema zany hoe mpana politika mangaratra ny misy eto Madagasikara eto de ny zavatra misy zany mizahotraka an'izao a de zao zavatra mitraka ino hoe tsy matomandota aongana président de la république de manao talàna eto milefa makany andafy aloha de ary apetraka ny andafy any izy mihinana ny azo de very izy rehefa avy eo de avy eto izy petrapetraka moramora mangatsitsika tsisy mpanarakaraka so zay ny fanaovana politika malagasy am'izay zany hoe zao zavatra mitranga zao de fanometsiny hoe mahantra ny gasy mahatonga atsika mahantra taka an'izao de ny comité national mahatonga atsika mahantra taka an'izao de nina moa ny zareo amin'ny zareo mpamaty vola zay no nyliana azy ny mpamaty volany e sy nanao tsika misy hoe manao corruption nareo e mpamaty vola tsy miteny misy hoe mangalarana nareo mpana politika mangalarana efa mahazo fanjakana ny zareo occidentaux tsy miteny mihitsy amin'ny Madagasikara hoe anareo lefa mahazo fanjakana ny mpana politika malagasy de mangalara de milefana andafy any de rehefa avy mangalara de very reto lefa mangasika ny tanàna zay ny fanaovana politika malagasy zany zay tsy niteny an'izay mihitsy izy fa izay zavatra zao mihitsy miteraka problème amitsika zao a de vokan'le hoe fanolonolono mpana politika malagasy zay le natokana any teny tamboron'ny tary hoe fividianana miteraka an'izao problème zao ary raha voazony Mikaely ny fahefany io tokony zao no nataony ny atao mpana politika izy ny ataony erivelona izy ny ataony zerizedy izy ny fampidinika hoe ahoana ny fomba ny firenena ty fa tsy atolo ny mpitona fanaraiky ty fahefana ty zay le akory politika mazava le tonana litration hoe titration ty a zao taona toratsika azy zao ny fahefana zao ny fotoana fitoratsika anazy nareo moa zao tafiditra ao anatin'le fitondrana zao sa tsy tafiditra zay tsy nanresy nakany misy zay zavatra tsy ara-dalàna efa raha niantso ary izy de raha nandeha nakany nareo de lasa tsy fanongana-panjakana ndray le izy zay tsy nakany misy fanongana-panjakana io zay miady ampanonga-panjakana mihitsy netra farany aloha zay kenay zay hatram'izay zany hatram'izay ka hatram'izao ny 2009 zay dira tamin'ny andratoelany ary zay tsy akasika ny andratoela mihitsy hatram'y miala fotsiny andratoela fa zay nanoa zay ny contre ny andratoela foa nanoana zay ena anisany zany hoe anisan'ny olona contre ny andratoela zany hoe nareo mazava fa tsy problème ana olona fa le fomba fanajana le hoe lalam-pandrenana le misy mpiteny ary zao ny tena grabe a raha vao misy coup d'état eto de ny malagasy mizaka ny vokany toekarena mizaka ny vokany zao ny zavatra nitranga tamin'ny 2009 oka aloha fanovana le ataontsika sao tsisy fanokana oka aloha vao nitranga ny 2009 a dia ny zavatra ataony olona teto polotika ny fiheriny malagasy zay malagasy kely nitady sy niary polotika tamin'ny 2009 tonana ny fananany na ty fananany karana 2009 de nandeha am'izay tamin'ny tezamita narazoaina ny mpana politika mpitady sakafo miaraka tapilatsaka de reo kaitsaro antrano kikanamana rehetra manontolo de ny vahoaka malagasy mizaka ny vokany zay zavatra izy tamin'ny 2009 de nitranga ndray ny 2025 de mbola zay ny zavatra nitranga zany hoe politika koa le malagasy mihary
tadianina teto mba nanany fiherena teto mipiteny tsisy opération karana misy opération gasy natao ary zay zany le hoe ny fanonganam-panjakana de miteraka ny fampiteny firenena misy ary zay tokony olo mofidiny tokony hipetraka eo zay nisy endrakeny ny iza hoe i Mikaela hoe hitarjereny tsara ty manangana gouvernement tarery izy de mitarjereny io eo satria te hilatsaka koa izy any fividianana zay no zavatra atao tiare atao zao fa raha normal izy tokony atapana politika izy atao revely izy ny fampidinika ary zay manahirana azy ka ohatran'izay zavatra mitranga eto ny tombony ohatra hoe raisika fotsiny 89 fividianana mitranga teto lolony fividianana manana dafara kosony ina ny MFM ny fanena tamin'ny Ratsiraka de Ratsiraka nangala bato tetra ny MFM tarika ny grève tamin'ny 91 de iny miongana Ratsiraka zay koa zavatra mitranga tany amin'ny 2007 2002 problème na fividianana 2007 problème na fividianana 2007 isela ta voalo 2007 de zao zavatra mitranga lololony Roland Ratsiraka satria izy tokony aho nandro Roland Ratsiraka fa tsy Ravalomanana tetra izy niaraka tamin'ny Ratsiraka zay nalololony tamin'ny Ravalomanana tany 2002 niaraka tamin'ny Rajoelina tonga ny 2009 raha ohatra ny teninay président Ravalomanana tamin'ny fotoana reny hoe abodio Ratsiraka de zavatra mitranga crise ny 2009 fa Ratsiraka ane tsy napody Ravalomanana fa ohatra aloha ry fividianana vita ny fividianana 2007 de mbola nitarititinkolo de iny afaran'le zavatra ary zao zavatra tena problème mitranga ny gasy zany rehefa manao politika de fanongakonga eto de fanagadragadra 2009 ane 2002 Ravalomanana nanagarana Ratsiraka 2009 Rajoelina nanagarany Ravalomanana zao ndray Mikaela hanagarana Rajoelina izy zay nagadra Mikaela aveo fa zay mifanaovana politika gasy eto zay mahagravy ny gasy manao zay mahatonga le fepika mandaza hoe ny ataondreo reo ny fampidinika aloha satria voalohany raha mbola misy tsiro ato ny tongosika ato sy afaka hiarandia tsika zay natonga le mpanoherana atao sy tafapetraka niaran'iny ray iny satria tsy fampatoky fa nalonilony de tsy afaka niaraka nonganany Rajoelina niady amin'ny Rajoelina teto satria mbola oapoly londony politika ka zay ro ahoana ny mahana an'izay ro zay zavatra tokony mamaiky aloha zay problème zay fa ny mpana politika ny tokony izy misehatra amin'ny politika ny mpana politika ny mandray anjara amin'ny fividianana reo ro ny tokony natsoina fampidiniana natsona ny zenizeda naray ny tolona teny natsona ny société civile ny fampidinika hoe ahoana to raha ny firenena ty fa zavatra io mandeha ila hoentiny zay nefa izy tsy olombopita akory raha olombopita izy tarika zao tsisy problème hoe netiny lizy anatiny 5 taona 10 taona 3 taona ao anatiny enimbolana verangaty hana conférence nationale zany hoe mampandany andro ny gasy fotsiny eto zavatra efatry ny problème malagasy ohatra hoe any fividianana antsika zao problème atsika de sotra code électoral zay problème zay code électoral zay zany de efa be de be nalokevitra any am'zany na société civile na ny reo mpamaty vola na ny sadeky torevitra any am'zany izy hoe zao no tokony naovana azy fa tsisy nanao le zavatra zay mivahonana liste électorale fanasiny ivanany sese ary zao zavatra nitranga io ane zao problème amy zavatra ty raha tsy mahay président Mikaela traparany eo zany ty gasy manao politika ty zavatra hitako zavatra mitranga zao efa tapiditseny amy voalohany zao ny mpisatraka iny efa tapiditseny amy voalohany zao ny mpanoraka ojonakoro sy ny ino moa zany ny olona mpanorovoina efa avy eny efa l'équipe any Rajoelina ihany hitanao eo zany le olona niara lasa tamin'ny Rajoelina ihany reo e niarany fisaika taminy tao amy tenin'ny rarifily zay hoe niarany solitika reo olona fatafakatreny reo de reo ihany manorovoina azy eo manorohevitra zay nafaty Rajoelina mampiana zay nafaty Rajoelina zay nafaty président Ravalomanana zavatra takany foana zany le pisoleraka ary Rajoelina ty afara mbola faty reka misy pisoleraka na voezako eto eto ka zay zany olona nampiaraka eto amitsika tsika miteny zao hoe ahoana ny fomba mahanandry crise zay fa raha zao zavatra zao hoe etiny reritaka an'izao tsisy anaika zao ny olona satria tsy romba foy ny foloa fanavaozana fa zao ny zavatra tena ataony teo tamin'ny voalohany ho ravay koa bozy izy ny andrim-panaka rehetra matory
fa rehefa nisy politika tonga teny amin'ny teny namboatra ny sainy teny aravavaina fa rahavaravaina de fatra hoe coup d'état io fa ny zavatra mitsanga de zao le izy coup d'état io ary ny comité régional tsy micautionné io tsisy famatsiam-bola ho hita zany eto zay ne problème mipetraka atsika amin'ny teny zao ary zao zavatra mitsanga hoe miteny premier ministre ho iantony mpamatsy vola izy tsisy famatsy vola matsy volana io zany ny frantsay manao lobo inona io efa atao frantsay io zany hoe miaro ny tombontsoa ny frantsay tamvoalohany izy de ninazy izy tamin'ny raha hoe tsy akenda zao fa tokony hiverina amin'ny ordre constitutionnel nareo zay tamvoalohany de aty afara ny frantsay de mandefa ny ambassadeur manao lobo ina madinidinika eo izy midina eo izy de io de miakatra ny oefa de manao lobo de io ny teny koa ny CPS io hoe reo le britanina mainty miteny frantsay ampiasainy frantsay aby rehetra manontoro ary de ampiasaina afahany zany mitazona ny tombotsoany eto eny ary raha ataontsika eo anatin'ny fanavaozantsika ny faneho-kevitra entiny vaintsika amin'ity androany ity de somary miala kely am'izay mahazatra ao anatin'ny faneho-kevitra maro samihafa na nytambajotra na eny amin'ny rehetra eny izy zany aloha de tena mbola mizingizina ianao zany am'izao fotoana zao aloha andriamato lalainirina fa hoe fanonganam-panjakana io ary io le fomba tsy mety atao eto amin'ny firenena nefa natinana tsy tiana koa angery andriamato lalainirina be de be ihany koa ne vahoaka misofla sy mba faly am'izao fotoana zao natao hoe mbola misy le fatapahan-jiro natao hoe mbola misy lay herinaratra tapaka na mbola misy lay rano tsy misy na mbola tsy voavany tondra-drano ninina ny zavatra misy ao anatin'izay de ohatrany hoe alaizy le vahoaka malagasy aloha am'izao fotoana zao satria afaka mba maneho hevitra tsy de mitsisy tsony ny resaka fanagadragadrana am'izao fotoana zao natao hoe misy ary le olona natao zaka ny gasy ihany fa le teo aloha zany ohatrany tena fa hoe tena efa leo mihitsy le olona zany atao anatin'ny 9 taona raha jerentsika ny situation isy Madagasikara teo amin'ny hoe niala Andriamatoa Marc Ravalomanana niditra teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina hatramintsika amin'ny teny zao nisy Irajona Romampianina natao anelanelany ny totongana ny firenena zao izy ny malagasy ty zany tena aberiberiky foana ty rehefa miresaka hoe ny sakany malagasy zany hoe tsy avelany hevitra zany sakany zany ary rehefa tsy laberiberiko zay de io izy iny afarany iny zavatra nitranga lafiran'ny teo iny zany hoe tsy laveran'ny olona raha saneho ny heviny izy ny giany malagasy rehefa miteny hoe hidina an-dalambe izy zay tsy mba takany hoe nanapalina ro hidina an-dalambe ny napalina de tsy nokana amin'ny président republique de hoe manao an'izany fa netsika eto zany midina an-dalambe izy de nitakiny tamin'ny andro ambara de mitaky izy hoe esoro ministre zao soro ministre zao de rehefa raha de mongana rapalo tamin'ny andro de Romampianina de code électoral notoranjareo anazy le 73 député de niongana rajao de tamin'ny andro Rajoelina ty midina an-dalambe ny olona diso rano de niongana ny président republique zay netsika zany zay fanonganam-panjakana asika zay manao atsika netsika zany hoe misy olona midina an-dalambe iny de miongana ny président republique de faharoa ny gasy efa miteny hoe heritaona torany iny io teteza mity io 2 taona izy zay 2 taona sy tapany izy zay rehefa miteny 2 taona izy 5 taona izy zay ny gasy ny politika taona zaho iaho ihany zany te verina am'le resaka hoe malemy ny fanjakana hito Madagasikara zay mahatonga ny mpamatsy vola ty saky mamatsy vola be eto mahatonga ny investisseur tsy masaky manapototsabotrasa matanjaketo izy ampiasany vola be satria malemy ny fanjakana sy ny orona eto hoe grave be zany hoe miteny fotsiny maramily ry am'tany de hoe midianareo de moa de miala amin'ny garde corps président republique fantana amperaka de hoe ahoana ny heroa atsika ny président republique milany ndreo manaraka zay zany zavatra mitoverina zany hoe zavatra mitsanga zao zany mbola hisy capisate 3 ahoana ny tsy tongavan'izay tsony zay zany devatra miperaka zany zay satria ny maramila zany tany amin'ny 91 de tena ny batabatana lagalagala tena batabatany olona fa tena nanany vonany maramila tany amin'ny 2002 de nitapika nampiasany ratsiraka tamin'ny tokony 6 azy na révolu double ny maramila tamin'ny 2002 na ndravavana na mikaramazy ratsiraka na mikaramazy 2009 ialatsika zavatra nitranga 2025 ialatsika zavatra nitranga fa ny azy zany ny zavatra aperako de tsotra hoe raha zavatra mitohy de Gasikara gisitra foana tsy ampahafiriny zana tany frantsay Madagasikara Sénégal zany ka tsy zana tany frantsay fa nahoana izy tavoaka Côte d'Ivoire i Maroc be dia be zana tany frantsay fa nahoana tsy avavoaka
fa zay ny faniliana azy eto hoe avy amin'ny frantsay zao avy amin'ny occidental zao fa ny problema mipetraka hoe tsy manana finiavana hampaloso ny mpitondra sy finiavana zay ny tsisy hoe manana finiavana izy andeampolosom-pirenena zao nefa tonga io de inona taony mangalatra manoka kamakama ary zay ny problema mipetraka satria voalohany de zao izy mampalahelo any nampiana zatra hoe are nampianandrano zanakay ny malagasy lany vola tsoko ty forognona nampiana zanakany amin'ny université patapitaka any université le zatra nivaritra omby izy nivaritra tany izy nivaritra fananana izy rehefa miala be nivita ampianarana tsy mahita asy izy satria nahoana satria tsy mahita olo kakamakama izy tsy mahita lalana idirina am'reny gologolo reny izy iny ray aman-dreny tsy manana vala gologolo tsony idirina ampitra-panjakana tsy manana vola tsony ray aman-dreny na vala fiara na vala fiara roa fa de manana fanjakana ihany no mibriky hoe zay zao ato ministera ty de ny fianakaviana isy ny kamakamandrao antolo no ato de nanakeny no tsy mana fianakaviana misy ministra na tsy mana fianakaviana samakare potika le zanany potika le taranaky malagasy zay mahatonga sopide be mirenireny le fanjakana koa tsy mahita lalana hoe ahoana ny afahana mametraka orinasa hoe mametraka isy mpandrara eto hanangana orinasa io tiasan'ny olona satria fanjakana tsy matanjaka voalohany hevitra toronay apetraka ao anatin'ny lalam-panorenana atao anatin'ny lalam-panorenana mihitsy fantavitra de tsy hoana politika intsony zany hoe nitapitra de makany amy camp any an-takazery izy no mipetraka miara-boka sy ny fananany de ny mpanao politika aleona politika ka raha tena politika ny maramila hakafanjakana de arian'ny lambany de mana politika izy zay le hoe tapitra républicaine nampiaratsika ray zay faharoa mba ialana koa am'le pisaka hoe tsy maty manota io moa resabetsika amy teny zao hoe tsy maty manota io ne zavatra nataony io e samy mizakany vokany ny olona ary tokony atsapatena koa ny TGB sy ny bombaradiel hoe ny zavatra ataony etsinetiny hoe zavatra ataony izy mizaka aminay zao nanagadragadra olo ragadra iny olona be no de maharary mafy aminay nery nanagadra na ny président national iny nagadra tafotoanandro ny manandafy gadrany zalahy gadrany hevitra de io nazo malama io mbola zay mialama io farany io fifiry olo gadrainy tany ka zavatra pera hoe nataonareo mba valy aloha raha mba migadragadra prison nareo mba fatao maharary ny prison tsy malagadra olo koa nareo zay rebatrapenaka ka mravatra mitranga zay ny fisarana zany tokony mena fahaleovatena ny fisarana zany hoe mba tsy hisony olona manana fahefana amty tany ty zay kely manana fahefana etra manontolo hampatahotra amy pisara de ny pisara mbola fanapahakevitra amy tokony tsy izy de mamotika fiainan'olona mamotika fiarian'olona managadragadra olona sy mamono olona satria matahotra koa izy amy toerana misy azy hoe fekte izy anaova le olo mba fitasoza izy sy le olona kely manana fahefana ho mena fahaleovatena amy fitsarana mba ialana amy tiara sy namanretra manontolo amy fividianana io atsy tokony asina tribunal anakiray azo toriana ny asatria hoe ny zany azo toriana manao mamoaka fisarana hita hoe tsy mitombona ty toriana izy zay navatokana miperaka ary sorona ioperatana amy président bolika io fahefana hoe izy lehibe ny fisarana de fanavorona lehibe re zay ka zay zany da tokony hapetraka mazava zay ao anatin'ny ty lalam-panerenana vaovao hitranga ny république fahadimy ty fantana miperaka de hoe raha hakany amy république fahadimy tsika de hoe hiandriny conférence nationale enimbolana vao vita andrano mosevitra ivoaka zay tsy azo ekena satria tsy nomba vita an'io e fa tokony efa azava-dian'izao midrafy tontolo anaty firenena ty raha miteny ary ny olona hoe raha farana ny assemblée nationale de andravanivo izy sa assemblée kotiany ty no apetraka eo hoe zay ninonina hevitra tapaka eo de tanterahana daholo zay zavatra misy zay zavatra hitrana fa tsy atra ino ny atao satria efa manomana zavatra ny izy io matony teny président république tsy président république io zao président fanavaozana amboariko izy miaramanareo syndicat halamiko ahoana moa ny fahananao an'io manao drasira honana izy zany zany hoe raha vao tsy lany eo zany izy fividianana ka tsy lany izy de mizaka ny vokan'izay le président lany io mety hita volana mbanazay izy ary raha miperaka zao rika fanavaozana zao ahitany volana ahitany vola zany ava tokony izy azava be ny zany tsika miteny zao hoe vola tay izy io izy ampandrarana ame volanao ohatrina nomeny sa vola tany efa io sa vola tany frantsay io sa vola tay izy io ary raha malagasy meny io izy ano mikaratra mena azy ohatrina vola nomeny satria zay le hoe mangarahara de amitsika tao zao mangarahara
fa tsy fanandatra fotsiny io la misy vola azy hitantsika ihany misy fionana maromaro fanaovana tamin'ireo le mpamatsy vola ny PTF moa zany ny partenaire technique et financier efa nandeha na eny anivon'ny ministère eny ara de misy koa zay fionana amin'ny vola satria lagage diplomatique ataon'le olona tokony zavasalam basket foto mazava hoe zao volamena européenne zao volamena any zao volamena any fa tsy hoe olonkonona fotsiny any le zavatra hoe satria ina zavatra hoe tytranga ka zay zany mitarika ny folony fanavoana hoe hoe mangatakazy aloha iverina fieritretany hoe andao ifampidinika aloha fa tsy izy zavatra hoentinao zao satria tsy olom-boafidy anao raha olom-boafidy anao tsy raha-panena namena anao hoe to satria mana fahefana 5 taona hoe tona firenena ty fa anao tsy olom-boafidy no kapatakala mipetraranao teo no nitaritanao le firenena hoe zay tena naovanao tsy efa zay ve le ho atao anaty concertation nationale tsy efa zay le fifampiresahana zay ve le ho atao anaty concertation nationale ofina naovana azy zany hoe tokony andeha alohan'izay zavatra mitranga zao tokony efa andeha aloha moa satria zao raha vo tonga teny vonareo fahefantoko zay tokony natao hoe natsony aloha ny mpanapolitika natsony le société civile natsony le nervenina zany natsony aby koa miaraka am'le zenidrety ny fampidinena hoe ina ny ataotsika ka nambarany vasa fitanao ngambiny hoe mbola tsy teteza mity zao zay nambara zay mbola tsy mbola ao anatin'lembola ao anatin'le constitution 4e république tsika zao matora olombofidy ty le ACC nametraka azy teo zay le tsy asy iverina am'le ACC satria voaloha tsy ara-dalany zavatra mipetraka eo fa raha ohatra ara-dalany io ary tadio fa ACC efa nametraka ny filoha teo aloha any rajoelona teo amin'ny toerana any koa reo tero tsara tamin'ny 2009 sy président institution kory any rajoelona tsinitsinina kory tsisy fafanampetratanany fa nahoana izy mera-bentana natsorana tananarivo izy fa napetraky ny ACC eo tarika ny tezamita zay zavatra tsy ara-dalàna raha hoe président institution izy normal fa na tianao na tsy tianao de légitime aloha am'izao fotoana zao le colonel Michael satria ny fanojo tamin'le etaetam-bahoaka sy le tolona tena kanja na tonga azy mipetraka teo raha ohatra ka tsy légitime izy tao anatin'izay rehetra zay mety efa raikitra ny fidinana an-dalambe hoe miala teo mbola ivony io mbola ho aby ny olona za misaka amin'ny androany zao mbola ho aby ny olona ny zavatra mitranga de ny olona ho faly ny antony mahafaly ny olona ny kamaroan'ny olona hoe na izao hoe nanolo koa hoe mafaly zatra rajoelona zay nisy nanozany rajoelona hoa mbola beriko ndra mandeha zany anisany nanozany rajoelona zay nitora faisana raha o lazay toanao tantara ray mikasy naova rajoelona anay kama mikaka anao fa le zao raha ka ty fa nampanamborony gros bras na 10 tany manakara hoe manina moa zany mpamana milisa fantarany jehova no mba mita miala mitrano mita gros bras nambotra za fa niverany verinao teny olo hoe teny gros bras fa de mantanako am'zany teraka amolo tao trano sitrika aloha zay manao sitrika aloha fa nao raha voaperaperaka ao maty ralahy sitrika aloha mandra-pilamina amina zavatra ny olo mampanamy zao tsika fa namanao ihany zay politika zany re ka zahay anisan'ny olona nanensiany any rajoelona hatramin'ny farany zay makasitaka ny fiarahany any rajoelona teo fitorana fa rehefa kana fahefana ohatran'izao zany tsy tsara iberiberaka firenena misy mavodika firenena zao hoe coup d'état no ataona hoe tsaky miotana misy olo mitana an-dalambe tamin'ny amratsiraka ny ngoraratsiraka teto ny olona tamin'ny 2091 fahatrany sorano jusqu'atery andoana lakely ery feny olona anatin'ny mbola ny olona teo teo matoty résumé ny olona ny aparany olona netin'le mpanapolitika amizay nakeny avoloha am'izay misy raha latsaka de miongana amin'ny président publique efa natasatra de mpamon'olona zay tamin'ny avalamana teo ty coup d'état ty reka ty herinandro foty miongana amin'ny président publique zay zavatra problème tamity atao fomba fatako zany zao zany hoe zay manabasa miteny foana de hoana ny farantaranaka hoana ny farantaranaka eo sindrafiafinareo farany raha reny fitinana firenena ty potika le firenena tsy azo ekena zany ianao ve tsy mieritreritra hoe matony joro miaramila de te amarana n'izany zavatra rehetrarehetra tantarainao zany kory zareo matony niditra an-dalambe rehefa nahita olona malagasy ny dorana ny volony ny sotsotomina tamin'ny arabe ohatra ny fako natao izy ara nandrasana iaro an'le vahoaka malagasy koa sary
izary mazava be le teniko teo zay makasitraka ny tanora zay nefa nitory taloha io mpana politika e namaranazy fa raha tsisy miaramila tsy vitan'ny tanora iny tololina de matola aniriny za tany amin'ny FB tany amin'ny compte de efa nilaza manomboka sepotra ny tanora fa manomboka mafy le répression to amin'ny tany filaminana raha tsisy kaposady toy mitsanga de nitanga-tony kaposady afaka 10 jours zany hoe misy nakasitraka anay anay sy olona ny teny tolona teny olonay fa tsy zay ny zavatra problème mipetraka eto kinandrary ny olonanao rehefa niala le fitondrana fa tsy anongana ve ny tolomanareo tsy anongana ny tolomanareo zany hoe nisy olona teny amin'ny kanjo zany hoe zay ny teny fonatra voalohany teny tamin'ny endratoelona fa tsy teny zay ny olona andao ifampiresaka elana ny zavatra mitsanga reo fianatena nisy nity raha naiky ny tena ataony olona izy soka tam'izao tika ka nanongana daolina zany ny malagasy nanongana daholy nanongana zay fanogana-panjakana zay zany zay nidina teny akanja rehetra isan'za zao anao miteny hoe namanareo nidina teny ianao zany morotsaka teny anao sa tsy teny fa betsaka ny teny zay aloha de teny nakasary nanao direct mpanongana koa zany zay nanonga eka efa miteny iny aho hoe misy de mindalambe ny olona ny antony izy de mizavatry takila teny mizavatry takila le teny mindalambe teny diofrano satria manazoa ny olona aneo hevitra zay lavatra takitsika tam'izay ary ny tanora nitaky an'izay navanroto be teny akanja henao anay ny disorano fa zonay zay fa zay zavatra perany hery famoretana nitsanga teny zay ny tsy azo ekena fanaovana am'izay fa tokony naverany olona aneo hevitra ary zay latao zay hoe tanatin'ny mbola ny olona miperaka teo amin'ny trésime naneo hevitra teo averany olona aneo hevitra vaky ny trésime zao de afaka amin'ny hevitra amin'ny olona rehetra mantolo zay te haneo hevitra hanehoany tsy fahafaliany olona fa ny tsy azo naekena kosa le fakana fahefana tsy araka ny lapanolelana zay ny tsy azo naekena zay ne mahatonga anay nitabataba hoe tsy izy io satria mabotika firenena io coup d'état ohatra mitsanga zao tsisy comité national hanaky an'izao misy hoe hay tsy famatsia-mbola ho aby zany zany resaka fandraianandro zany fa libre zavatra fa tamin'ny amin'ny andrajely le tsisy an'izany teto ka zay mahatonga anay miteny foana hoe zay miantso ny mpana politika zay mitovy hevitra aminay miantso ny olona ary zay mahatonga ny zenizety tabataba io zenizety efa nahevitra taka an'izao koa satria tsy faly izy hoe tsy zavatra ny fanarahana teny akanja hoe rery le zavatra reo manendry premier ministre reo manendry ministre de fapetrapetraka reo aby momba reo manontolo satria nilatsaka zareo zay nipaika amy zavatra am'izao handray anjara fividana izy ary tokony zavany amin'ny le charte d'illustration hoe tsy mahazo milatsaka ny olom-panjakana tokony zava aby iny zany zay tokony hiperaka amy zava aby charte d'illustration ary zay tokony amesana charte d'illustration aloha alohan'ny fotoana alohan'ny coopération sociale tokony zany tokony mandeha voalohany aloha zay mbola coopération sociale atsika manao lampanolena antsika satria vino torana ty baolina ty de hoe zahay aloha mbola tsy izy zao fotoana heritaona de hoe mbola tsy izy heritaona mbola manandaminazy anay afaka heritaona hoe zao naovasika illustration zay tsy anaiky avy kosa aloha fa leo azava ny resaka eto hoe miverina ny filoam-panavaozana miantso leribelona izy ahoana ny fomba anaovana ny tracena an'izay hoe firy taona tokony avazava-diany zao fa tsy andeha anjambany zany mba tsy andeha anjambany lay tsy andeha anjambany satria tsy olo mbo fidy mbola meriky foana zay tsy olo mbo fidy tsisy olona mifidy azy teo izaka fahefana io e averimeriky foana saka zay tsy araka ny lampanolena zavatra mitsaga zao na ino zavatra ataony zavatra roesahana tsika firena démocratique iny tsika firena républicaine tsika ary mampahatra tsika zao i coup d'état lava sanosary vaky io hoe andao amizay rena ty firena ty mba tsisy koa ny capossate 3 zay mahatonga ana miteny an'izay ka zay mahatonga ana miteny hoe tokony mazava ny tsibotalao fa tsy olona vitsivitsy fanapolitika vitsivitsy mitagorona aminazy eo de efa io milamina resaka tsy misy zavatra fitiavan'ny olona fitiavan'ny olona tsotra ary tokony tsisy menimenina hoe zao moa tsy niteny zao ny tsy mivaravaozona hoe le fomba ny sasa milaza hoe le jirosanany hoe misy fona sabotage efa zany foana sikizona velona tety misy fona sabotage matoa ny raisinao zavatra io vitanao io fatareo nefa zay problème jirosano zay napiko nazo européenne mbola jirosano zay problème aty tamin'izay jirosano napiko nazo koa mbola jirosano ka matoanao zao tonga ndrayan'io fa jirosano takiny olona vitanao zany io mila mazava ny olona sy tapaka atony jirony olona
zay tadiavin'olona atsika miteny zao fa tsy hoe kory hoe mandeha nidio tapatapaka tamin'ny andro rajoelona ihany no le paroka vatakana tereny mbola zay koa zavatra hitranga eto le paroka vatakana mbola zay zay tadiavin'ny olona fa ny olona mila mazava ny resaka eto hoe diry mandeha ara-dalàna sotsaro ara-dalàna ny olona fa zay nidirany teny zay nidirany akisy teny an-dalambe fa tsy hoe nonganany andrajoelona fa raha tokony nonongany rajoelana hoe ny zavatra nitranga teny akianjy fa no tena hevitra fotsiny olo hoe zay mila nidiro sy rano raha nanaika ny rajoelona fa mitorataka nataony tafarany izy hoe marina fa sy fatsoako navelano teny an-dalambe ny olona mbola teo kaba nikisy tam'zao satria naneo teo izy navela teo izy nafiry volana nafiry volana navela teo satria zay faralana fatako dabeso nikizy voninao nikizy nahoana fanoko teny an-dalambe iny tsy ara-dalàna iny asy azona ekeny iny maro zay koa ny tsy naken'ny kapsa fa rehefa ndray zao rehefa nakana miteny aminao ihany iny aho hoe teny mbola very koana lizy hoe tokony niantso ny olona izy fa tsy efa fiatsona ave zao fotoanam-pireneny zao e tsy fiatsona zao hoe coopération no ataony hoe navanavaozany izy fa tetezamita iny entiny io fa firenena no entiny zay mbola verona mate tsy olombo vita izy tora firenena ia zany rehefa matatataka de miaka reny aboloha de ao itona fanjakana fa zany ny président de manaiky anany olona tsy fety zay fa maramira vao mitsangana de basy zay no farany ary zay mahatonga ny olona izy miteny hoe iaho izy tonga teny tsy tora basy tsy tora inina fa iaho tisinina toko teny fa raha vao mijorony maramira de basy zay ary zay mahatonga ny olona be dehibe mbola tsy miteny aloha fa io niteny ny olona io lany ny leratsika angamba fitininao am'izay ny ataontsika hoe tena faneho-kevitra tianao entina zany a ao anatin'izay rehetra izay na koa ny mety hoe vaolana tena ao anatina 10 minitra no ananatsika sisa mba ahafahanao a mamintana sy mame an'izay rehetra zay ny antsony ny foloam-panavao zanao a miangavy anao aho mba tsy sanatria laha tsy ny lelaka hotraparany eo anao rehefa misy zavatra tsy mety fa mangataka anao aho hiantsony mpanao politika hiantsony herivelona hiantsony zenizeda le mpitolo riza manontolo a ifampidinihana ny fomba hatorany tezamita aty mba ny olona resa malaiky ny olona fa anao ny président eken'ny olona zany hoe anao ny folohan'ny ty tezamita eken'ny olona zany ekenay zany fa zao toranao azao tsy eken'ny olona ary tsy ekenay satria mivaona ny zavatra tokony natao zay no zavatra tadiavinay aperaka zay am'izay fotoana zay no andamiratsika ny fomba hitondrana ny firenena ty ny fomba haretan'ny transition andinetsika ny hoe ahoana ny fomba mba tsy amperimberenany kristy olo eto madagasikara mba hividianana président république vaovao hanavana fividianana fa raha zavatra mitranga zao toranao azao zany a de midika zany hoe mbola ny république fahaefatra tokony hiverina anao amy lalam-panorenana zany anao a de tokony hanao fividianana anatin'ny 2 volana anatin'ny 1 bolana zay zany tokony ataonao tokony ahonao fividianana anao fa tokony taritanao le zavatra satria anao fa araka ny lalam-panorenanao ka raha oha tsy araka ny lalam-panorenana io anao a raha vao aby ny institution rehetra manontolo de matraba ny resaka eto na hotazonao ny samby zonana tsisy problème na mbola samby lekony tiany tsisy olana zany fa raha vao ny androm-panjakana manontolo a raha ohatra ka hoe tetezamita no entinao fa raha ohatra nao maraka ny lalam-panorenana kosa no ataonao de tsy ara-dalàna ataonao satria anao tsy lombo vidy tokony anao fividianana zany tika anatin'ny 1 andro ka rehefa tsy vitanao zay a de raha gidagida zavatra hitranga eto milo tsy anaky an'izany fahatelo a za miantso anao minisy ny serasera fa ny olona haneo ny hebony ny olona ary ny olona zapatahorona ny olona hoe misy olo metsiketsika any ambadimbady zany ko samboronareo samboro zay hitanareo fa mitambasy hanonga-panjakana fa raha ny olona haneo hevitra de mbola haverina amy didijadony zany nareo ampatahotra ny olona tsy azakena kosa zay fa aneo ny olona aneo hevitra misy ny olona aneo ny olona idiny an-dalambe haneo ny hebony olona tsy fakasitrany zay tokony tsy akasitrany ary ny farany aperako mazava de tora lizy zay miantony mpanapolitika rehetra manontolo zay mitovy hevitra aminay zay olona mitovy hevitra aminay a andao tsika ifampidinika fa na makany amin'ny lalana tsy mandeha mitokony ho izy a zao zavatra mitranga zao zay tsy mila midinika amin'ny any amin'iza moa any amy pomban-drajoelona hoe hatsoanay ny pomban-drajoelona ary dinika amin'ny mikasika an'izany fa zavatra tsy mazava fa iandro rajoelona sy ny ekipany mahazo mandray anjara izy satria manana soa izy
handray anjara amin'io conversationnel io ary izy koa tsy azo hirika amidinika politika atao eto Madagasikara satria izy miteraka an'izao crise zao ka iandro ratsy hoe nandafy any misy olony eto afaka fampidinika am'izay crise zay fa olona manana le crise fa misy crise Madagasikara eto i coup d'état io zay zany no apetraka mazava zany zay apetraka any mazava ka anay zany de mbola apetraka anevitra hoe tary tokony ajoranao an'izao firenena zao tsy ekena zao fa ny fampidinana ihany anao afatsika maholana zay zay njendareo ny FFKM zay koa da ohatra apetraka any mazava ny FFKM fa zay no anjara nomen'Andriamanitra anazy ny toro filazantsara ary ny FFKM de ny asany de miandrondry ary olom-bositr' Andriamanitra reo fa tokony tsy vetavetaitsika sa tsika nanao ny Andrazela teo mbola veritsika koa zay na tokony Andrazela niokana fahatany teo ny olom-bositr' Andriamanitra ny vetavetainy fa leo ny olom-bositr' Andriamanitra no ny asany fa ny asan'ireo de ny ampiavana ka rehefa tsy mety amitsika le fampiavana ataony FFKM isory izy zay isorony izy de aloha tadiava olonareo hanao azy koa hitanao hoe raha sadekany teo zay koa natao sadeka zay koa natao comité zany ho avy zay ihany nataony ty masika mifampidiriana amin'ny malagasy samy malagasy ka no mbola misy malagasy hampiavana atsika tsy mbola salamy zavatra zay ny fatany fa mety fa tsika manao lolony politika fotsiny tsika alahelo politika ndrava tatao eto firenena isan'andro ao na oatsika tsy ohatra zao ny firenetsika hoe menimenina foana ny olona mikasika any Andrazela sy Ravalomanana zay foana hoe zavatra resan'ny mpana politika manavadiny gasikara fentsony izy gasikara fentsony raha gaty boriboritany fahatelo nidirany tao nefa eto ny fefiny Tananarivo fefin'ny Andrazela sy Ravalomanana nidirany tao sepitra zalaro naovany azy tao sy hana politika izy ka tsy hitako tokony atahorany Ravalomanana sy Andrazela ny mpombany Andrazela hany ifanirana amitsika aleo anao izy hotatsika re taony fa matoa reo zany tsy matsaky miona aminazy hiatrika anazy tsy sakana to gasikara fenso raha gasikara fenso hoenina Tananarivo teto rava Andrazela rava Ravalomanana fa tsy ny olona matahotra hiatrika anazy zay mitao politika zay mandray anjara amin'ny fividianana anao miasa an'le olona fa tsy hoe noka fantakana makasitraka tomboko lahy makasitraka tomboko vavy eny ary sodra betsaka anao nitondra zay faneho-kevitra izay ankasitrahana be dehibe ihany koa isika tany atokantrano nanaraka ny fandaharana zoiteny hatramin'ny farany izay zany ny hevitra azondray tamin'ity androany ity teto amin'ity fandaharana ity amin'ny manaraka de mbola isy ny vahiny maro samihafa misokatra ho andrehetra ihany koa ny fandaharana ho an'izay maniry ny hiakatra eto amin'ity fandaharana ity fa arakaraky ny fifampiresahantsika hoe inona zavatra ho resahana sy sisa moa no afahantsika mandrindra sy mandamina an'izany mandrimetraka mandrapitafa